Bonjour à tous! Tantsika androany. Une femme enceinte. Atsika niany zegny hamaly question aroa tegna matetiky mipetraka mikasiky ny vehivavy bevoka. Voalohany, ino mahatonga vehivavy kizitindava eo ankilan'ny vadiny rehefa bevoka nefa rehefa miala eo 5 minutes vadiny efa tsy digniny. Faharoa, ny fomba filelena azy. Izany hoe mbola azo lelena ve ny vady bevoka ary tokony amin'ny 4 mois de grossesse tokony mijanona tsy manao. Ity vidéo ity dia tsy natokana ho an'ny zaza moins de 18 ans. Bon, lasa tsika. Ny mahatonga izy kizitindava manantoko atsika. Izany hoe manantoko igny ay zegny mahatonga izy vingibiнгitra amin'ny vadiny. Tsy diso fa ny antony ara-scientifique zay no azaventsika eto. Les femmes enceintes peuvent ressentir premièrement une grande fatigue, deuxièmement des douleurs corporelles et troisièmement des nausées. C'est-à-dire ny vehivavy bevoka dia voalohany reraka lava, faharoa mararary ny vatany ray manontolo, fahatelo des nausées. Izany hoe envie de vomir na impression de dégoûter. Izany hoe marikoriko lava izy kofa mitondra voka ary io nausée io mahatonga viavy rehefa bevoka mandrorandrora isaka segonda. Toa tsy mifidy toerana. Regny amizay mahatonga izy kizitindava ary marikoriko zay raha hitany mahavingitry azy. Ary ino amizay mahatonga izy rehefa tsy eo vady 5 minutes efa ngoma. Satria nohon'izy marikoriko lava io ty hitady olo popohiny fô, ty hitady olo dressegna nefa tsisy olo avy tany zegny raha tsy vadiny. Zay amizay mahatonga izy kofa miala hely segondy fô vadiny efa ngoma izy. Faharoa, besoin de solution. Izany hoe ny vehivavy bevoka kamo izy na halaka zavatra 2 metra miala izy efa tsy vitany. Nefa tsy hainy hoe iza tokony hirahiny. Rehefa mandeha kely amizay vadiny tonga de ntsoviny halaka zavatra tsy lavitry azy mba hagnampy azy. Efa nao vadiny no ataony irakiraka. Zay mahatonga anao kofa tsy eo efa ngoma izy. Fahatelo, miditra atsika mihevi-dehibe faharoa ny fomba fililiagna azy. Satria question mipetraka dia hoe mbola azo lelena ve ny vady bevoka ary jusqu'à 4e mois de grossesse zay vao mijano. Ny valiny dia mbola azo lelena izy ary jusqu'à amin'ny andro hiterahany mbola mety fô. Izany hoe raha hiteraka hariva izy niany mandraigny jusqu'à antoandro mbola manjary milely fô. Tadidio fa anao bevoka tsara ny lely amin'ny vadinao na babanjanikanao jusqu'à zaza teraka. Tsy normaly na de tsy hitanao mivantagna ary. Misy raha tsy feno satria zaza io art. Izany hoe anao ndraiky vadinao magnano azy no artiste. Izany hoe raha vao tafiditry ao le zaza mila kojikojena isanandro zay vao evra dara io mba ho tsara, zay vao zaza io mba ho tsara tarehy tsara ary tsisy raha manky aminazy. Fa ny filelena vady bevoka mila fitandremana. Surtout efa miditra amin'ny 3e trimestre de grossesse. Izany hoe kofa miditra amin'ny 7e, 8e, 9e mois de grossesse mila fitandremana surtout amin'ny resaka position. Io zegny efa maro position tsy mety atao ary ny latika tsy mila mpiditry agny jiaby 23 cm efa victime le zaza satria au 7e mois de grossesse ny zaza miinverse ao agnatin'ny kibo. Donc raha asentsiny ao agny zegny latika lava be io lasa lohan'ny zaza ndraiky simba. Manomboka amin'ny 7e mois de grossesse lely mongana fa tsy azo atao, lelin-drazana tsy azo atao satria ino ny antony? Io lely mongana ndraiky lelin-drazana io tegna azahoagna viavy satria mivelatra tsara izy na hoe miongana afara ao ngia lasa mahatakatra lavitry loatra zegny badoda. Tsy mety regny. Fa ny postera mety atao dia lely mandrirana. Izany hoe ny vehivavy aloha ny lehilahy afara. Satria amin'igny vao contrôle tsara, tsy voatsindry kibo io ary tsy tafiditry laligny io 23 cm miditry amin'ny ny vehivavy ambany ao. Izany hoe ohatra zao position ambony fandriagna de lehilahy afara ato. Avato amin'izay izy mikendrigny azy amin'igny mba lohalohany fô tafiditry agny. Tsy cible amin'izay ny lohan-jaza fa miinverse amin'ny 7e mois de grossesse ao. Ary vodiny madame ty miprotège le zaza parasoc zegny. Tsy mantreky mafy agny zegny le dona avy afara avagny noho ny vodiny madame. Izy amin'izay migérer raha jiaby. Bon, en fin de compte, ny mahatonga vehivavy bevoka kizitina lava dia voalohany izy reraka mararary ny vatany ray manontolo ary marikoriko izy. Zay mahatonga izy kizitina.
fa izy mila aide sady termopokolo izy zay mahatonga vadiny kofa tieo même pas 5 minutes efa tsy digniny efa ngoma izy. Ary farany ny vehivavy bevoka dia mety lilegna jusqu'à amin'andro hiterahany fa mila mitandrina amin'ny resaka position atao. De ny zavatra tandremagna koa izy kofa hitanao hiteraka mba tsy alatsikanao agny zegny sperme satria mahmegnatra agny amin'ny hôpitaly feno lôdalôdan'ny sperme alohanjaza io. Merci. Thème magnaraka arahony pejy. Capitaine Lakambi. Yes I.